Amin'ny fifaina lehibe indray no androsoana totokatranotsika ny amin'izao ny Joa. Tonga amin'ny fotoantsika izy azahoantsika amoroso indray amin'ny toy ny fampianarana zany a. Larana dimy ambin'ny folo ny laran'ny fampianarantsika indray ny amin'ny teny ity. Mandroso totokatranotsika ny ambassadeur-n'ny Joa Aziatia ary manonona ny hatsarana amintsika ireo totokatrano irotsika amin'ny fiarana ny ten'Andriamanitra ary ny lohateny fampianarana moa ndrany dia hoe tsy misy herina fahefana maresana zany Joa zany a, manerana an'izao tontolo izao. Efa filazana atao sady zany hoe tsisy fahefana hanohitra azy na iza na iza, na avy any amin'iza na avy any amin'iza, fa azy ny fahefana amin'ny lanitra sy ny tany izay rehetra ho aminy dia ny fahefana rehetra any amin'ny lanitra lanitra anazy dada iavazany. Ho azy mianaka ny voninahitra mandrakizay ary hivavaka tsy eny amin'ny fampianarana izay rehetra eny amin'izao fotoana izao ary hivavaka asika. Sondrapetsaka dada mahalay iava noho ny amin'ny tenao sy ny fahasoavanao. Tonga indray ny fotoana ankehitriny hanambarana ny hatsaranao amin'izao fotoana izao, ampahafantarana ny sitraponao, ampahafantarana ny alehibeazana, ny alehibeazan'ny herinao. Voninahitra ho anao mandrakizay, valindrindra ny tenako hitondra an'izao teny soa mahafaly, teny soa mamelombelona, teny soa manome fiainana mandrakizay. Kota io izay rehetra mandeha an'izao teninao izao, hitondra fahasoavana ho azy ray mahalala avo indrindra dia dada mahalala iaiava. Ny teninao hitondra fanavotana ho azy ary hatsapahany tokoa fa reny fampianarana nomena rehetra reny dia avy any aminao ilay mpamorona, ilay tompon'ny lanitra ny lanitra ambany ary ny tany ambany. Voninahitro nao mandrakizay dada mahalay iava. Amin'ny anaranao Iaosy hanaovana ny vavaka sy ny teny rehetra. Halleluja, amen. Miarahaba antsika rehetra ny ambassadeur-n'ny Joa Aziatia. Tonga amin'ny fotoantsika izay azahoantsika miroso amin'ny tenin'Andriamanitra, manonona ny hasoavan'ny Joa amintsika tsirey avy ato-tokantrano dia samy hotaina Joa atao zany tsika rehetra zany. Ny fampianarana dia larana fahadimy ambin'ny folo ary hanazava ny tenako mikasika an'ilay hoe tsy misy herina fahefana maharesy an'i Joa manerana an'izao tontolo izao na hoe afaka hanohitra anazy. Tsy misy zany. Ka izay mihitsy no azavaina amintsika izay rehetra ny fampianarana hoe zany ve dia tena Joa. Ny antony misy sary ao azavaina amintsika ny heriny sy ny fahefany dia ampahafantarina antsika rehetra zany. Ity aloha ny lazana amintsika tsy hita maso hoe ity aloha zany dia nahita zany ny tany amin'ny vaninandro tany aloha fa tsika moa zany tsisy nahita ny sary nareo olombelona tiako tenenina dia mionona amin'izay zava-misy tsika amin'izay fotoana izay. Fa nefa marina ilay tenina dia mionona amin'ny zava-misy satria izao tsy misy mihitsy ny fahefana amin'ity tany ity mahavita manova olona ho lasa tsy mahay manota intsony. Tsisy fahefana mahavita an'izay eto amin'ity tany nareo ity. Fa nivavaka ihany nareo hatramin'izay ary nanompo Andriamanitra marobe nareo hatramin'izay. Fa zany nafaka nareo tamin'ny fahotana zany tsy miexista mihitsy zany. Fa tsy maintsy manao ratsy nareo amin'ny maha olombelona nareo. Ary raha misy mezaka ny anao tsara nareo tsy afaka ao mihitsy. Fa izany aloha zany dia efa herin'ny Joa te tsisy manina tsisy mavita satria maninona izy irery ihany no nahavita nafaka anao tamin'ny fahotanao ary nahavitanao tsy manota intsony. Zany ka tena hery zany. Ary zany tsisy mavita zany. Na ny mpanao fagagana raha tsy mahay an'izany, na reny mpanao mirakla reny raha tsy afaka manao an'izany satria tsy ananana izay fahefana izay. Zava-marina aloha zany. Ary tena zava-marina ary tena zava-misy izay efa holazaina amintsika tsy avy araka an'izany ten'Andriamanitra zany. Ka laotsika aloha hiainga ny mifototra ilay izy hoe aiza moa zany ny fototra fana milaza an'izay sary izay dia andaontsika aloha ilaza hoe iza aloha no namorona an'ity zao tontolo izao ity ingaitsika hatrany mihitsy ny tantara zany hoe iza no namorona an'ity zao tontolo izao ity dia hamoaka ny tenin'Andriamanitra atsika. Satria aoriana izay tsika vao moaka hoe nisy an'izao dia nisy an'izao dia nisy an'izao ary ny farany moa zany dia ity resaka manala ny fahotana ity.
atria izany zao no tsy zay mahery vaika maneran-tany zay tsisy mpanana mihitsy zany a fa iao soarery ihany no manana an'izany. de zay toriany ambasaderan'izay ny rany a de zao ziady hitantsika zao hitantsika amin'ny publicité sy ny karazan'ireny zany. Ka hojerevantsika aloha zany hoe ny namorona n'izao tontolo zao aloha zany jerevantsika aloha vita mba somary jery kely toko izay ndiny maromaro indray tsika aloha raka izy a de ho anareo rehetrarehetra zay ny atokantrano ihany koa zany a de miara mijeritsika. Genesis toko voalohany a ny andininy voalohany. Genesis toko voalohany andininy voalohany de vakitsika amin'ny anaran'ny Yehosoa. Tamin'ny voalohany Iava nahary ny lanitra sy ny tany. Zany zay ny voalohany aloha zay zany hoe Iava no nanorina ny lanitra sy ny tany. Ao amin'ny andininy fahatelo ary nanao izy hoe misia mazava de nisy mazava ary hitany Iava fa tsara ny mazava ary nampisarany Iava ny mazava sy ny maizina ary Iava ny andininy fahadimy ary Iava nanao ny mazava hoe andro ary ny maizina ataony hoe alina de nisy hariva ary nisy marainandro voalohan'izay. Eo zany izy de namorona ny lanitra sy ny tany a ary namorona ny mazava. Izy moa ny tompon'ny fahazavana reto hoe de ny fahazavana ny namoara. Mazava be zany zany teny zany fa mahery izy satria izy namorona ary tsy mbola misy mihitsy a Andriamanitra samy teny fa izy namorona zao tontolo zao mbola tsisy mihitsy zany fa rehefa misy eo no teneniny satria ataon'io Andriamanitra marina tompony teny sahirana zay miteny zay ro avetsika vakina avenak'Andriamandeha aloha izy fa nanjavona teo le toko izay ndiny rehetrarehetra de hojerevantsika eny a de ny Genesis toko voalohany andiny fahafito amby roapolo. Eto indray zany de milaza hoe namorona ny olona izy ary Iava nahary ny olona tahaka ny endriny tahaka ny endrik'Andriamanitra ny namorona anazy lazy vavy ny namorona ny azy. Namorona ny olona indray izy zany namorona anao io Andriamanitra io tsy hoe koneny forona ho azy anao fa nisy namorona anao dikan'izay. Nao indray tsika jery toko izay andiny manaraka indray tsika zany atria tsika zany de mikaroka foana hoe hijery indray tsika ny am'le hoe nanamboaran'Andriamanitra ny aiza moa zany ny any ambony eny zany aiza moa misy an'iny hoe azao jefatsika kely hoe ny teny matsy hoe teatra ny amin'ny lanitra ambony eny de izy daholo nary anazy a Isaya toko fahadimy amby efapolo a vaketsika indray aminaran'ny Yehosoa Isaya 45:18 fa izao no lazainy Iava izay nahary ny lanitra izy no Andriamanitra sady namorona ny tany sy navita azy izy no nandamina azy tsy ho tany tsy misy endrika tsy akory no namoronany azy fa nataony honena izao ny Iava ary tsy misy hafa. Namorona ny lanitra eny ambony eny zany de mbola io dada Iava io zany rehetra zany ny heriny sy ny fahefany sady namorona ny tany izy namorona n'izao rehetrarehetra zay rehetrarehetra hitanao sy ny tsy hita maso ihany koa zany dikan'izany anazy daholo zany rehetra zany ka zany teny rehetra zany de efa ampy ilazantsika hoe izy no namorona ary rehefa avy eo moa izy rehefa avy namorona kosiny a dia nitondra ny zanak'Israely le nivoaka avy any Egypta ao amin'ny tany Kanana ary nandritra ny ranomasina mena teo ambany tongotreny zanak'Israely. Zao ndraiky jerevantsika indray zay teny Andriamanitra zay hoe nandeha tamin'ny tany maina ny zanak'Israely tamin'izy nandeha teo amin'ny ina moa de teo amin'ny ilay tany zay nandehanany zareo nandeha tamin'ny tany maina izy. Zao jerevantsika kely zay teny zay aloha alevantsika misesitsy kelikely dia hitantsika am'izay ny toy ny tantara Exodosy toko 4:10 manoko amin'ny andininy aiza moa zany jerevantsika voalohany eo amin'ny 13 eo angamba ny jerevantsika zany Exodosy 14 manoko amin'ny 13 noke raha tsika maso hoe 14:10 fa izao no lazainy Iava izay nahary ny lanitra izy no Andriamanitra sady namorona ny tany sy navita azy izy no nandamina azy tsy ho tany tsy misy endrika tsy akory no namoronany azy fa nataony honena izao ny Iava ary tsy misy hafa. Namorona ny lanitra eny ambony eny zany
hoenina ami'ron'Andriamanitra n'izao tontolo izao zany ny fangaro nanasiran'Andriamanitra ny ranomasina mena zany teo ambany tongotriny zanak'Israely. Zay no jerevantsika minomboka androany indray a. Jerevantsika kely hoe ity indray ny heriny sy ny fahefany. Ao amin'ny 12:12. 13 avy hatrany vakitsika 12. Ary Mose tamin'ny olona, aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjeny avà zay ataony ho anareo anio. Tapaka raikidraikitra ve volona kely zay. Vekle mandeha ilay teny teo. Ary io Mose tamin'ny olona, satria nomenimena ny olona zany le hoe misy ny Egyptiana manenjika eo Farao mono am'ry zareo. De Mose tamin'ny olona, aza matahotra nareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjeny avà zay nataony ho anareo anio. Fa ny Egyptiana zay hitanareo anio de tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Iavà hiady anareo fa ianareo kosa angina, satria rehefa nivoaka avy any amin'ny tany Egyptiana ny Israela de nenjehany zareo Egyptiana izy ho vonoina am'izay. De eo le olona le menimenina be hoe io ary Farao fa tonga nenjika atsika nefa antsika tsy manana fitaovam-piadinana, tsy manana ninona. De hozy Mose hoe aza matahotra fa ataony avà tsy ho hitanareo intsony reo. Zany natao hoe miaraka amin'io Andriamanitra mahery io zany. Toy hoe tsy hitany maso zany, ho hitanao maso rehefa kelikely fandraso kely fa ho avy eo tsika. Zany natao Andriamanitra zany aloha. Ary hoy avà tamin'ny Mose, nahoana no mitaraina amiko ianao? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso, hoe mandroso foana fa aza matahotra. Ary aingao ny tenao, de hinjiro ambony ranomasina ny tananao ka sarao ny rano, de andeha amaky eo afovoan'ny ranomasina mandeha ny tany maina ny zanak'Israely. Zay. Fa ino zao anamafy ny fony Egyptiana ka hiditra anenjika azy izy, de ankalazainao no ny ataoko amin'ny Farao sy ny amin'ny miaramilany rehetra mba mikalesa sy ny mpitaingina ny soavaliny. De ho fantatry ny Egyptiana fa izao ny avà, rehefa ankalazainao no ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny sy ny mitaingi-tsoavaliny. Alay anjelin'Andriamanitra zay nandeha teo anoloana ny tompony Israely, zany hoe tena nisy anjeliny rana mihitsy ny tia ny alolan'ny Israely teo zany, de nifindra ka nakao aoriany, ary ny andraona nifindra teo alohany de nijanona tao aoriany. Zany hoe le andraona sy le anjery zany miara-mandeha. Le andraona zany hoe symbole famantarana ny fisin'Andriamanitra hitany zanak'Israely fa le anjely miara-mitia aminy manaraka ny zanak'Israely foana ny ran'Andriamanitra. Ka tonga teo ny elan'ny tompony Egyptiana sy ny tompony Israely, dia teo ihany ny rahona sy ny fahamaizinana, nefa nampazava ny alina kosa ka de tsy nifanatony izy rotota nandritry ny alina. 9:20 aza. De nahintsy Mose teo ambony ranomasina rany tanany, ary rivotra mera avy any atsinanana no nampisaveny avany ranomasina mandritry ny alina iny, ka nataony tany maina ny ranomasina ary de voasaraka ny rano. Zany le herin'ilay dada avà zany, nampiasainy ny rivotra satria izy ny tompony rivotra, izy ny tompony ranomasina, izy ny tompony masoandro ny zavatra rehetrarehetra amin'ny lanitra ambony sy ny tany rehetrarehetra tia, anazy toetra ny amin'ny lanitry ny lanitra ny ambony any. Dia nandeha teo afovoan'ny ranomasina mandeha ny tany maina ny zanak'Israely, ary ny rano de tonga fefo azy teo amin'ny ankavahany sy teo ankaviany. Zay zany le zava-nisy, nisaraka ny ranomasina. Zany ny zavatra nitranga tamin'ny zanak'Israely tamin'ny fotoan'androny. Zany hoe eza koa moninao zany, afaka miteny zany ny vavanao, fa za miteny eza manao zany tso fa tsy mety satria le manafaka amin'ny fahotana ka misy maventy zany. Ohatranao hoe ka le mandraraka mampisaraka ny ranomasina ny tena endrina be mihitsy. Zany ny herin-dada Iavà zany tsisy maventy zany efa tsy izery any. Fa ny hitan'ny masonao manaraka no asehoko anao am'izay. Ary ny farany de zao fanafana amin'ny fahotana zao. Hoe tsy misy herina fahefana afaka manala amin'ny fahotana zany mihitsy ny eto amin'ity tany ity, afa-tsy ho Yahosoa zanany io ihany. Ho avy eo tsika zany.
zavatra nitranga faharoa zany a hanamafisana amintsika ny herin'ny dada Iava sy Yahosoa zanany. Rio atao Yahosoa nke ny teneninao e. Ka io Yahosoa io le zanany naterana io. Efa nampianariko antsika io ny zanany malalana io fa nazavaina tamintsika tao anatin'ny fampianarana hoe Yahosoa. Fa aleontsika aloha tantarany dada Iava ny resahana dia ny zava-bitany tao amin'ny Yahosoa ny dikan'izay. Satria ny manao an'izany asa rehetrarehetra zany dia lazaiko amintsika fa Yahosoa daholo no manao an'io. Avy amin'ny satria izy natao hoe mpanatanteraka ny baiko ny dada Iava zany. Mpanao ny asa rehetrarehetra izy ary mpaniraka ny eo amin'ny lanitra rehetra eo izany Yahosoa zany. Mbola azavaina antsika any amin'ny fotoana andro fa mbola tsy androany aloha ary mety ho androany ihany aloha fa eno tsara fotsiny aloha. Rehefa tamin'ity resaka zanak'Israely ty ihany, rehefa tonga teo amin'ny tany Israel reo Israelianina reo, dia ny zavatra nitranga dia zao. Namoaka fanambarana io Andriamanitra hoe raha ianareo kosa ny mandika an'ity teniko ty izy ny tenin dada Iava, tena ho zoniko mihitsy nareo. Levitikos 4:20 vakitsika. Manomboka amin'ny 4:14 vakitsika juska hatrany amin'ny lavidavitra any. Levitikos 4:14 tiany ny tenenin'io dada Iava io tamin'ny zanak'Israely dia jereo fa tena nampiariny mihitsy le izy. Dia jereo kosa nefa fa rehefa avy eo indray mbola ny didiny ihany no miteny hoe ataovinay ity ary zao tontolo zao mihitsy no ny didiny. Hitantsika eo ny tantara ary eo ilay teny aminao hoe mba Andriamanitra izy navita nanao an'izao. Zareo teneniko anao ny Andriamanitra tomponao ve? Ny Andriamanitra narahanao ve? Tsy misy Andriamanitra mahavita afa-tsy izao nambara izao. Zao ilay Andriamanitra naniraka ny Moshe. Ka toromarika eo amin'ny akanjo rehetrarehetra kosany na iza mino an'i Moshe dia mba harao ny tenin'i Moshe. Na iza fivavahana, na iza olombelona, na iza karazan'olona ka mino ny tenin'i Moshe ianao dia mba harao ny tenin'i Moshe. Ary zao ny tenin'i Moshe mino ny tenin'ny mpaminany Israelianina. Zay ny teniny zay. Donc avatsika io zay tenin'i Moshe zay dia very eto amin'ity resaka Levitikos ity tsika ao amin'ny Deutéronomie 20 dia 15 juska hatrany amin'ny 19 zany. Ianao ty nge ty teny ty satria tsika milaza ny hoe iza ny tena Andriamanitra mahery dia ny Andriamanitra Moshe no izy. Satria Moshe ny ao anatin'ny Sefer Torah ny jiosy. Ary ty boky ty moa Sefer Torah fa nadika amin'ny teny gasy izy dia zao vakiko aminareo zao. Ozy ny tenin'i Moshe Deutéronomie 18:15 ka hatramin'ny 19. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny raha lainao tahaka no hatranga ny avy Andriamanitra ho anao, izy no henonao. Eto zany Moshe dia niteny mihitsy ny hoe mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny raha lainao tahaka. Zareo amin'io any anefitra dia ilay lazainy fa rahalahy zany dia zay samisy tao samy ao anefitra ao. Fa tsy hoe olona any France na any Afrika na any Angleterre le tenenina amin'izany fa zareo samy Israelianina efa ao anatin'ny efitra sinay ao, le ao tendrombohitra sinay. Zareo samy zareo zany satria hoe le mpaminany no mitondra azy dia io mpaminany Israeliana io zany no mitondra ny zanak'Israely amin'ny alalan'ny faminaniana zay omen'Andriamanitra azy. Dia io mpaminany io no asen'Andriamanitra hoe enoinareo io mpaminany io satria zany no miteny amin'io mpaminany io. Ka ilay mpaminany zany dia hitondra le zanak'Israely miala ao amin'io tany tendrombohitra sinay io mandrapatonga any amin'ny tany Kanana ary dia miaina an'io mpaminany io koa ny Israelianina ao amin'izy eo tany Kanana. Satria mila hoentina ny Israelianina ka tsy olon-kafa ny Angleterre any kory ny andrasana hitondra ny Israelianina zay efa ao anatin'io dezera io, anatin'io ina moa zany? Ina moa dika dezera amin'ny teny gasy? Tany efitra. Ao anatin'io tany efitra io. Ao anefitra zany. Tsy maintsy ry zareo samy zareo amin'izay zany no fampiainao.
ary le mpaminanin'Andriamanitra no mitondra azy, le mpaminany Israely zay ny ilana le mpaminany teo hitondra ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana. Planin'Andriamanitra mihitsy hoe mpaminany avy eo aminao dia rahalanao tahaka any rety mpaminany reto zany dia rahalahan'ny Mose ary mpirahalahan Mose ka ny mpirahalahandro Mose nge dia iza moa le taranak'i Jakoba. Ny taranak'i Jakoba dia ity ry Gada, ry Naftaly, ry Benjamina, ry Joda sy masamihafa be dia be ry zareo ny tao taranak'i Abrahama be dia be izy tao 12 ny taranak'i Abrahama. Hitantsika ry amin'ny bokin'ny Apokalipsy koa zay aloha hijery an'izay tsika. Reo zany no teo taranak'i Abrahama sy mpirahala amin'ny Mose. Reo izy reo. Fa tsy koa hoe frantsay na anglisy na komorianina na tsototrao zay mety tenenao any. Israelianina. Ka raha zareo mijery nyty herin'Andriamanitra hoe tsisy maresy an'io dia niteny Mose hoe mpaminany avy eo aminao no avy amin'ny rahalahanao tahaka any no hatsangany avy Andriamanitra ho anao, satria ireo nitondra le zanak'Israely ao an'hevitra hoentiny amin'ny tany Kanana. Donc ataontsika sary kely izy ka raha fa firenena tokoa moa zany nitondra azy ety andeha hoe io zanak'Israely io zany nitondra azy andeha zany hevitra zany. Donc jevatsika kely le ty zany izy ty ataontsika sary io zany ny zanak'Israely io izy ty zany. De ty le tendrombohitra Sinay ato zany zareo, ty le tendrombohitra Grande zany tendrombohitra, ty le Israel, ataontsika hoe Israel. Ao anaty desera zareo zany. De ny tany aleny aty lavitra be ty ny tany aleny, ty le tany aleny ty lavitra de lavitra. Iza zany hitondra n'ity zanak'Israely ty makato amin'ity tany Kanana ty, zay Israel am'izao tsika miteny zao fa Kanana izy tamin'izany fotoana zany Kanana zany. Iza nitondra azy makao de tsy maintsy le mpaminany ao ihany nitondra azy makao, fa tsy hoe mpaminany avy eny amin'ny toeran-kahafany, satria ity mpaminany ty ataoko mavomavo izy io le mpaminany mitondra azy makao. Zay ny teny io Andriamanitra io tately eo dada Iava ty zany Iava ty io Iava io de io nanome baiko hoe rahalahanao mitondra anao makao amin'ny tany Kanana. Ka tsy olo-kafa ny ananany no endrasany hitondra eo fa ireo Israelianina reo ihany misy mpaminany avy eo dia izy nitondra azy eo amin'ny tany Kanana io. Fa raha mbola any toeran-kafa no andrasana zareo nge eo amin'ny desert ary ny Israelianina nge raha nivoaka avy any Egypta Israelianina mihitsy nginona de io tsy misy arabo niditra tao na sinoa niditra tao na frantsay niditra tao na amerikana niditra tao na afrikana fa zareo samy Israeliana ihany tao. Ka le mpaminany resana tamin'izany zany araka ny teniny izy moa araka ny tenin'ny Mose de mpaminany mpirahalaha aminazy tao any. Ka reo mpirahalaha aminazy eo zany de reo taranak'Israely rehetra andao ary jevatsika ry amin'ny bokin'ny aiza moa voatery tsy maintsy hitsary amin'ny bokin'ina moa tsika zany bokin'ny Apokalipsy aloha jevatsika aloha tsika tsy hakantika tsika aka boky hafa tsika de eo amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko fa 7 jerevantsika kely boky hafa indray mba hijerevantsika ny hoe reto le mpaminany lazain'Andriamanitra tao le rahalahany zany reto avy ary izy ireo nareny isany vao izy tomboka sy ao efatra arivo Apokalipsy 7:4 efatra arivo amby efatralina amby ray hetsy no visy tomboka sy avy tamin'ny fireneny zanak'Israely reto zany izy mirahalavy avy tamin'ny firenena Joda zay Robena, Gada, Asera, Naftaly, Manase, Simeona, Levi, Isakara, Zebulona, Josefa, Benjamina zay. E moa zany ny voalaza teo zany araka ny teny voalazany soratra masina eto zany hoe ny zanak'Israely 12 rehetra any amin'ny Joda zany dikan'izay. Ka raha am'izany tenin'Andriamanitra zany lazaiko atsika de mahitsy be mihitsy ny tenin'Andriamanitra fa le zanak'Israely no resana eto ka isampirahalavy zany resana tamin'izany. Tsy misy idigana firenena hafa mihitsy zany tao fa le mpaminany natsangana zany de mazava be am'izay ny sary fa le mpaminany Israelianina io hitantsika io mpaminany Israelianina no hatsangana zany.
zany hoe profeta Israel. Profeta Israel zany a, ionona ny senenona araka ny tenen'ny dadabe Mose. Ka zay moa zany lazain'ny soratra masina jiosy a, ka de ho antsika rehetra zay manaiky an'i Mose ary tia an'lay tenin'Andriamanitra nambarany Mose, de zay no nambarany Mose tamin'ny am'taona -1500. Tany am'taona -1500 tany Mose no nanambara zany tao anatin'ny Sefer Torah hoe teny mpaminany Israeliana reny ihany a, zay enona. Tahoary hitandray antsika ary amin'ny Théotoromia 18:15 teo a, de zao de andininy ao amin'ny andininy fahasivy folo, ao amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo indray 18:18 mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalahiny. Théotoromia 18:18 a, mpaminany no atsangako azy avy ao amin'ny rahalahiny zany, tahaka anao ka ataoko ambava ny teniko ary ho lazainy aminy zay rehetra andediko azy. De hoe le mpaminany zany mitondra ny tenin'Andriamanitra dada Iavà am'ireto Israelianina reto zany. Ary andiny fahasivy folo, ary zay rehetra tsy meno ny teniko zay ho lazainy amin'ny anarako de zao ny tsara azy. Zany hoe ireo mpaminany reo zany de miteny direkta amin'ny Israelianina. Mazava zany fa lay mpaminany resany eto de resaka direkta amin'le Israelianina ho anevitra. De mazava zany fa mpaminany Israelianina io resana io, fa tsy olo-kafa mihitsy ny hoe mpaminany Anglisy na mpaminany Frantsay na mpaminany Amerikana na mpaminany Sinoa, mpaminany Sinoa, mpaminany Japonais, fa mpaminany Israelianina ihany ny an'olo. Fa raha tsy zany izy a, ho tsaraiko ianao. Ka raha misy zany milaza fa hoe manaiky ny tenin'ny dadabe Mose a, ary tena manaraka ny tenin'ny dadabe Mose fa tena mpaminany izy ary ny ran'Andriamanitra, de io tenin'ny Mose io, satria izy moa tena ny ran'Andriamanitra mihitsy, satria zay ny voalaza teo hoe zay nandrahako anazy io nge. Andiny fahavalo ambin'ny folo, mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalahiny tahaka anao, ka ataoko ambava ny teniko ary ho lazainy aminy zay rehetra andediko azy. Voahiraka izy zany ilaza ny tenin'ny Mose. Ka ho anareo zany a, zay ahita ny heriny zao Andriamanitra ny Mose zao, fa zay ny Andriamanitra ny zay alia, ary Andriamanitra Hosoa ihany koa zany. De lazaiko anareo fa ny tenin'ny Mose de zao hoe mpaminany Israeliana ihany enona. Zay ihany, tsy misy akoatran'izay. Rehefa te araka am'le Andriamanitra tena mahery ianao a, mpaminany Israelianina enona. Te zay nambarany dadabe Mose ho any zay manaiky ny tenin'ny Mose. Fa rehefa tsy manaiky ny tenin'ny Mose iny ianao, aza manaraka an'izany fa tsy olana zany. Fa saingy zao ny tena misy ny forsa de io Andriamanitra Mose io. Io le natsoko taminareo ny anarany hoe Iahivà. Ary afaka amin'ny fahotana zay niaraka taminy. Zay. Ndray tsy reo hijery le tenin'Andriamanitra teo a, araka ny voalaza ao amin'ny boky Levitikos 20 teo hoe ty ary le niatra tamin'ny zanak'Israely, leo ny andininy 17 a, ka hatrany amin'ny andininy fa lavidavitra ihany, tsy hoe 35 zany. Ino nge? Ka raha tsy miheno akoso nareo ka tsy mankatory hoe didididiko reo Iavà zany io miteny io, ka maivonareo ny didiko ary alan'ny fananareo ny fitsipiko, ka tsy ankatoavinareo ny didiko rehetra, fa ivadianareo ny fanekeko a. Zaho kosa de anao zao aminareo. Voalohany, anisy fampitahorana aminareo ao, de aretina maso zanona sy tazo mamay a, sy manimba ny maso sy mandany ny aina, ary afafinareo ny foana ny voan-javatranareo fa ny fahavalonareo nihinana azy. De anandrana anareo ny tavako, ka ho reso anoloana ny fahavalonareo nareo, ary zay mankala anareo no anapaka anareo a, de andositra ianareo na de tsisy manenjika aza. Andininy fahavalo ambin'ny folo, ary raha mbola tsy mihainao ihany nareo am'izany rehetra zany, dia mbola ampijalanareo impito ao noho ny fahotanareo. Oravako ny reharehan'ny herinareo, ka ataoko toy ny vy ny lanitrareo, ary toy ny varana ny taninareo, ary ny herinareo lany foana. Zay. Ndreo jerevantsika indray a ny hoe andiny fadimy amby roapolo eto am'izay tsika, de apiditra sabatra aminareo ho valy ny ivadian'ireo ny fanekena, ary rehefa tafangana ao an-tanàna ianareo a, de anatitra arety mandringana aminareo ao, atolotra eo an-tanàny fahavalonareo. Jareo isy fahavalo amely any zareo am'izay zany a, araka volany soatra masina
voalantsika teo oke jerevatsineny manaraka hoe tonga hatrany amin'ny manandefa sabatra ho anareo aho andiny faharoa amby telopolo ary ataoko lao ny tany ka ho talanjona am'izany ny fahavalinareo zay monina eo andiny fahatelo amby telopolo am'izay ary ianareo de ho aheliko any amin'ny jentilisa ary anatsoka ny sabatra hoenti manenjika anareo ao ary ny taninareo de ho lao ary ny tanànanareo de ho lava zay ho rava zay le zahatra ny ten'Andriamanitra hoe hanatsoka ny sabatra anenjika anareo niara tamin'ny zanak'Israely veo teny io de tao retsy rehefatsika ny tenin'ny mpaminany hoe nisy ve le tenin'ny mpaminany le resahany Mose tokoa de nisy ny teny le mpaminany le mpaminany nanao any fanambarana io de Isaias Jeremia fa reo ny Jeremia mihitsy no jerevantsika Jeremia toko fa 5:20 no vakitsika zany Jeremia toko fa 5:20 vakitsika manomboka andiny voalohany ray ny teny Jeremia mpaminany izao ny teny tonga tamin'ny Jeremia ny amin'ny Joda rehetra tamin'ny taona fefatra nanjakan'i Joiakima zanaky Josia mpanjakan'ny Joda dia ny taona voalohany nanjakan'i Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna de zao no lazain'ny Jeremia mpaminany tamin'ny Joda rehetra sy tamin'ny mpona rehetra tany Jerosalema hoe hatramin'ny taona fahatelo ambin'ny folo nanjakan'i Josia zanaky Amona mpanjakan'ny Joda ka manaka androany de mandritra ny 13 taona zao no nahatongavany teny ava tamiko ary olazaiko taminareo reny de ny fomarena koa ka nilaza nefa tsy nety ny ainonareo ary avana niraka ny mpaminany mpanompony rehetra ho any aminareo io zany hoe ny mpaminany de ny ranonakao Israel de ny mpaminany Israelianina mihitsy mbola io miteny mihitsy araka le lazaiko teo eny ny fomarenako izy ka naniraka nefa tsy nety ny ainonareo nananongila tsofiny iaino hoe samia miala amin'ny lalan-dratsinareo avy ianareo sy amy ratsy fanaonareo ka de onina any amin'ny tany zay nomeny avanareo sy nrazanareo hatrizay ka ho mandrakizay ary aza manaraka andriamanikafa nompo azy sy ankoky eo anatreny ary aza mampatezitra amin'ny asan'ny tananareo eto zany de mazabe fa le zanak'Israely niala avy any Egypta io resany io hoe arao ny teniko ary meno ny tenin'ny mpaminany Israelianina de reo le nyresana satria ny Israelianina tamin'izao fotoana zany tamin'ny taona 1500 ano izy ny tonga tao tany Kanana to izy ny tonga tao de nanomboka nyresaka tamin'ny mpaminany de mpaminany Israelianina no mitondra teny am'zareo izy sam'zareo ihany no fampiteny tao amin'ny alalan'ny mpaminany fa tsy olo-kafa mihitsy no nyteny tanina fa Israelianina hitantsika mio Jeremia ny mpaminany Israelianina tsy mpaminany Anglisy zany na mpaminany Amerikana fa mpaminany Israelianina Yeramiany anaran'izy eo miteny jiosy zany zao vakitsika any le teny ary aza manaraka andriamanikafa nompo azy tsy ankoky eo anatreny ary aza mampatezitra amin'ny asan'ny tananareo fandrao tonga loza aminareo nefa tsy ninao ianareo iava mba hampatezeranareo ahy tamin'ny asan'ny tananareo ahitanareo loza andiny fahavalo aza koa izao ara ny lazaiko aminareo iava noho ny amin'ny tsinonareo ny teniko de hito am'izay le loza de indro ampanalaiko ary ny firenena rehetra avy any avaratra sy Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna mpanompoko hoy iava ary hoentiko amena ty tany ty sy mponina teto mba am'rety firenena rehetra manodidina rehetrareto ka aringako tokoa ireo ka ataoko figagana sy zatra mampisitrasitra sady ho rava mandrakizay zay le tenin'Andriamanitra de niditra tao Israela tokoa ny fanjakana Babiloniana hitantsika tsara nanaovan'ny Babiloniana ny fanjakana Israelianina mahay an'izany daholo ny olona limba vao sy nafantatra ny tantara fa tena repaka mihitsy ny Israelianina tonga hatrany amin'ny andro ny Hitler moa zay namono an'zareo mihitsy Israelianina 6 million matin'ny Hitler tamin'ny farany ary ny farany moa de idirantsika fampianarana manaraka hoe tena hosahirany Israelianina ka ny tiako tenenina aminareo zany tena voaroka ny Israelianina tratra ny sesitany tena niparitaka manerana an'izao tontolo zao mihitsy hoe ho aheliko any amin'ny firenena rehetra mihitsy nareo zay de tena niely manerana an'izao tontolo zao mihitsy le zanak'Israely donc ho aheliko any amin'ny jentilisa zy ny ten'Andriamanitra am'le boky Levitikosy toko 420 teo de donc avakitsika lery amin'ny andiny
Aiza moa izy iny atao amin'ny amdiny fatelo amby telopolo Leviticus 26:33 ary ianareo dia aheloko any amin'ny jentilisa ary anatsoka sabatra hoenty manenjika anareo. Tena nahelon'Andriamanitra nakany amin'ny jentilisa izy ary de tonga tany Russie, tonga tany Allemagne, tonga tany Fransa, tonga tany Angleterre, tonga tany Amerika ny paritaka manerana an'izao ny zanak'Israely. Marina zany tantara zany ary raha nianatra histoire sy géographie anao ao misy tozeo zany ho anareo rehetrarehetra manerana an'izao tontolo zao de hitanareo tsara zany tantara zany fa tena existe nge zany, misy zany ny tantara nanjoandreo israelianareo, misy zany ary israeliana moa dia mahay an'izany tsara mihitsy izy. Ka nefa ndray ny teny eo Andriamanitra io ndray tia ny heriny sy ny fahefana satria de hitanareo mihitsy fa de niparitaka maneran-tany tokoa ny Jiosy de zao lazainy soatra masina mihitsy fa naverin'Andriamanitra izy ary ho averinao amin'ny taniny araka ny soatra masina. Zao raha vakitsika vakina le teny zay ao amin'ny Jeremia toko fa 1:30 andinin'ny 10. Ohatra Jeremia 31 aza Jeremia titsy ndray ty voasoratsika ty do averina kely ny toko sy andininy fa tiso Jeremia 31 voilà zay Jeremia 31:10 miaino ny teny ny avay ianareo jentilisa. Ty zany le jentilisa anazy am'le teny hoe aparitako any aminareo any re olo reo fa maditra be tsy tiako ary toriona any amin'ny tany amorontsiraka ny lavitrany zany ka ataovy hoe izay nampeliny Israely no anangona azy indray sady hitandrina azy toy ny fitandriny mpiandry ondriny ondriny. Avy reninareo zany ro israelianareo zay lalàna matsy ny zao tontolo zao de ny jentilisa ary ambeny tahaka ny fiandry ny mpiandry ondro izy, fitandry ny mpiandry ondriny ondriny. Lazaiko aminareo fa nisy zany zay le force an'izao Andriamanitra otriko aminareo zao hatrany de zao tontolo zao manaiky ny teniny ary ny force hatrany de zao tontolo zao manaraka an'io teniny io ary zany ny force anay amin'ny Ahosoa. Ny force atao amin'ny Ahosoa sy ny force aty amin'ny dada Iavany de zany tsy mba mandeha amin'iny hoe fagagana toy zao fa zao tontolo zao ny didina rera zany fanasitrana zany zatra tsisy dikany zany de vola nge mahay an'zany dokotera koa nge mahay an'zany kina zany mampiavaka fa ny zatra ohatrany tony tsy vita ny manao anazy ohatrany hoe mampisaraka ranomasina zany tsy vita zany ohatrany hoe mamerina ny olona amin'ny taniny zany nefa nanomboka tany amin'ny taona firy zany reo no nandevozina nanomboka tany amin'ny taona firy moa zany tany amin'ny taona moins 720 reo nefa nomboka ny voaloka tany amin'ny andron'ny Asiriana mandrapatonga tany amin'ny taona 1822 satria tamin'ny taona 1822 vao nivoaka ny didy hoe averenao amin'ny tany ny Jiosy de ny Société des Nations namerina azy nanateo SDN ary ny Amerikanina mihitsiny ny lohalara namerina anazy tamin'izany niaraka tamin'ny frantsay sy ny anglisy de niara-namoaka daholo moa ny firenena rehetra maneran-tany de naterina ny Israela mihitsiny ny Israeliana tamin'izany fotoana zany naterina tamin'ny sambo tamin'ny roplanina tamin'izay fomba nanaterana anazy naverina tany amin'ny tany ny Jiosy rehetrarehetra zany. Tena tanteraka zany le tenin'Andriamanitra raha tamin'ny taona 1822 no niverina amin'ny taniny izy araka io teny io ary naoka tamin'ny taona moins 700 izy no ny anatao amin'ny taniny de 1800 plus 700 égale 2500 2500 zany ny Jiosy no voaroaka tany amin'ny taniny ary afaka 540 taona izy vao niverina eo amin'ny taniny. Voalohany indrindra na le firenena raha tokony efa levina raha ao anatin'izany fotoana labe zany hoe 540 taona no tsy tao amin'ny taniny ntsony izy efa tokony efa levina zany firenena zany fa tena zany natoeriny eo Andriamanitra io hoe mbola averina amin'ny taniny reo de tena niverina amin'ny taniny mihitsy ny zanak'Israely ary tsy nety simba mihitsy ny zany no maha-Israeliana anazy tsy hoe koa hoe lasa nivadika metisy ry zareo fa de zareo samy zareo efoana hatramin'ny farany. Zany ny atoerin'Andriamanitra zany 540 taona tsy foana io firenena io de izy io naterina ao amin'ny taniny tamin'ny taona 1822 tamin'ny andron'ny David Ben Gurion zay président zareo
nazo président tamin'ny taona 1947 angambany izy tadidiko izy tao 14 mai 1948 angambana 46 tadidiko sara izy manodididina teo izy zany hoe nisy ohatra ho masina zany tena tsisy afaka manohitra mihitsy ty teny ny dada iavato ty ary hitantsika am'izay tokoa fa tena niaty io teny hoe ambeny io a hitantsika tsara ny israelianina vao am'izay vo herinandro tapabolana angam'izay raha androantsika no miresaka tsy haiko ny daty firy ny androany angamba 25 avril androany a de tamin'ny tapabolana tamin'ny androany angambany tamin'ny tapabolana teo no ny tafiany iranianina ny israelianina ary hatrany de hitantsika tamin'ny vaovao maneran-tany zany de no tanterahan'ireo firenenareo indray ne fihetsika hoe tsy maintsy miaro ny israel araka ny teny hoe angoninareo ry jentilisa donc vetsika vakina le tenin'andriamanitra jeremia 31:10 mieno ny teny avay anareo jentilisa ny amerikana ny frantsay ny anglisy hatrany amin'ny mo hatrany amin'ny rehetrarehetra ny Allemagne ny tsangana nandray anjara ao amin'ny fiarovana ny israelianina daholo zay le reo le jentilisa ary reo koa le namerina azy tao amin'ny taniny le ny sahirana mihitsy ary torio any amin'ny tany amorontsiraka ny lavitra any hoe ataovy hoe izay nampelo ny israely no anangona azy indray io izy io avereno amin'ny taniny de hoe toy zao ny toyny sady mitandrina azy toy ny fitandry ny mpiandry ondriny ondriny ambeno izy zany raha vao misy loza mahazo azy ka ito koa ny iranianina fa nandefa bomba tao aminazy 300 mahery teo nisan'ny misila sy bomba am'ty drone mamono olona ty nandefa tany amin'ny fahatra israel fa niara-niaro daholo ny firenena rehetrarehetra zay ny nampihely anazy sy nampiahaka anazy milena zao tontolo zao niara-niambina azy daholo a de araka ny voalaza moa de araka ny voalaza moa zany dia 99% ny misila ny tifirina tsisy nilatsaka tao amin'ny tany mba eritreretinareo zany zay zavatra zay hoe tena 99% zany hoe presque tsisy nilatsaka tsony zany le misila ny tena marina tena ny apetraka eo zany de hoe no tanterahan'ireo firenenareo mihitsy ny fiambenan'ny israel de hoe zay namerina azy eo amin'ny taniny ary nanangona azy iverinao amin'ny taniny de adidinareo ny miaro an'io de jereo reo tanteraka le tenin'andriamanitra miarana etangetsika rehetrarehetra tsy haiko hoe zany no namorona zany fa tena io le tenin'andriamanitra niara-niaro any israel zao tontolo zao a ary 99% ny misila ny tifiriniranianina tsisy nitotona tao israel ary tena nampirehare mihitsy ny israelianina moa zany hoe tena mahery be zay ozy izy normal zanyko tsisy nilatsaka tao aminazy kosa ve tsy mahery zany dika zay fa ny tena nampahery anazy a de rety mpiambina anazy manodidina ny amerikana ny frantsay ny allemagne ary ny anglisy niara niditra antsehatra niaro an'ilay misila hitotona amin'ny tany ny président frantsay tsy mahay an'zany zao président frantsay président amerikana tsy mahay an'zany zao izy ny président ny allemagne ny chancelier allemagne tsy mahafantatra an'zany izy zao izy ary lay premier ministre anglisy tsy mahay ny tenin'andriamanitra io zao izy nefa ny tenin'andriamanitra amin'ny teny nampiarany zareo zany lazako anareo hoe zany le dadako zany zany le ambassadeur ny aosoa mitorony marina aminao ny raha ny dada iavasy aosoa iaiava le zoko lay dadako ary aosoa le zoko naniraka ana satria izy zandriny daholo zay miaraka aminy na za zandriny a ary tena zandriny mihitsiny zany mahatonga na mitory anazy mampianatra ny fahafahana miaraka aminy a sy ny heriny raha izay tokoa raha zany a ny zavatra nisy tamin'ny herin'ny dada iava io de averiko aminao zay ny teny fa zao ny voalaza soatra masina ny amin'ny fataterahany teny rehetrarehetra io zary rehetra zay mitsanga rehetrarehetra io de iahosoa daholo ny manao an'io iahosoa daholo zany ny manao ny exécution io rehetrarehetra io a na ny mampiatra n'ireny teny reny a mandefa n'ireny teny reny a zay lay hoe ny zary rehetra de tao amin'ny daholy a ary tao aminazy no nisy ny zavatra rehetra zany dao raha vaketsika indray ny teny ahosoa adetsika maraparanana ny teny hoe inona raha ny tena misy am'ity zavatra ty a iza daholo nanao an'izany nefa tena marina de noho am'izay ny tendriamanitra momba ny amin'ny ahosoany zay jerefatsika
somary ataoko tsika amin'ny teny frantsay aloha de eo vadiko amin'ny teny gasy a zay mampalakilaky anazy zany. Efesianina aloha de diso no vakitsika aloha asa aloha lasika aloha fa alefatsika tsirairay avy mihitsy l izy a. hoe tao amin'ny Ehosoa daholo ny zavatra rehetra noho ny kriena. Ao amin'ny Kolosiana toko voalohany a andininy fahenina ambin'ny folo vakitsika aloha zany. Kolosiana toko voalohany a de andininy fahenina ambin'ny folo a vakitsika amin'aran'ny Ehosoa. Ataotsika teny gasy any fa tsy manina fa aleo no mpandika teny amin'ny teny manaraka any no mandika anazy. Kolosiana toko voalohany andininy fahenina ambin'ny folo a vakitsika amin'aran'ny Ehosoa. Zay tsika fatao aminy naharina ny zavatra rehetra any an-danitra sy ny ety ambony tany de ny hita sy ny tsy hita na fiandriana na fanjakana na fanapana na fahefana. Izy no naharina ny zavatra rehetra sady ho azy zany. Eto zany tena Andriamanitra de mazava-be sy mametaka mihitsy ny hoe izy no nahariana ny zavatra rehetra. Zany hoe ny zavatra rehetra eto amin'ity zao tontolo zao ty zany a na fanjakana na fanapana na fiandrianana de izy daholo nanao an'izany. Tao amin'ny Ehosoa daholo zany nanaovana an'izany hoe nahariana ny zavatra rehetra izany a na ny tamaso na ny tsy tamaso. Io zavatra rehetra hitatsika ety ambony tany io zany a de tao amin'ny Ehosoa daholo a no nampiasan'io zavatra io. Dao ndray tsika aloha jery hafandray no mikasika any am'izay ndray a. Dao tsika aloha jery hafandray teny hafandray a satria tena ilaitsika mihitsy ny zay zavatra zay a. Amin'ny Korintiana voalohany toko fahavalo andininy fahenina. Korintiana voalohany toko fahavalo andininy fahenina. Nefa amintsika kosa de Andriamanitra de iray ihany, de ny ray izay niaviany zavatra rehetra, zany atao aminy zany zavatra rehetra no niainga. Ary ho azy itsika, ary iray ihany koa ny tompo de Yahosoa izay nahariana ny zavatra rehetra sady nahariana antsika koa. Zany hoe Yahosoa zany no nampisy ny zavatra rehetra rehetra. Zany hoe ny mamorona zavatra rehetra zany a de avy eo amin'ny dada Iava zany hoe tiano atao. Ary ny exécutant ny zavatra iny kosa ny exécutant any ny mpanatanteraka Yahosoa daholo no manao anazy. Ka io zavatra rehetra rehetra miseho amin'ity tany ty io zany a na ny mitamaso any na ny tsy tamaso a Yahosoa daholo no manao an'io. Izy daholo ny exécuteur ary mpanao an'le rehetra rehetra ary manapaka ny ao anatiny ao. Zay no ary izy no nahariana ny zavatra rehetra zany ary avy aminy mihitsy io zavatra io no natao. Raha tsy teo zany Ehosoa de tsy misy ary zavatra rehetra eto amin'ity zao tontolo zao ty. Donc izay le hoe izy no nahariana ny zavatra rehetra zay. Jereva tsika ihany koa le teny de mandeha. Jaona toko voalohany andininy fahatelo. Jaona toko voalohany andininy fahatelo. Izy no nahariana ny zavatra rehetra. Ary raha tsy izy de tsy nisy zavatra nahariana zao zavatra izao a na de iray azy. Zany hoe raha tsy nisy zany Ehosoa de tsy zavatra namboarany dada Iava teto fa foana e. Fa tamin'ny alan'io Ehosoa zay naterany mihitsy a zay no natonga ny nampisy ny zavatra rehetra. Ka io resaka tantaraiko anao rehetrarehetra io a Ehosoa daholo no nampanaovina an'io a sy nanatanteraka an'io a satria izy no manao ny zavatra rehetra araka ny teny dada Iava hoe avy amin'ny no nahariana ny zavatra rehetra. Ary tsy misy, ary raha tsy de tsy nisy zavatra nahariana zao zavatra zao na iray azy. Raha tsy teo zany izy a de tsy zavatra ary teo. Zany hoe io zavatra rehetrarehetra io zany no mipetraka de noho ny amin'ny Ehosoa daholo. Ary io rehetrarehetra io zany no miseho de baiko ny dada Iava de Ehosoa no manao anazy. Zay le hoe izy no zay le hoe zehetra nyteneny ray de nataony avokoa. Zay rehetra tanteraka amin'ity tany ty de izy avokoa. Ka eo am'izay le hoe ny zavatra soa nataon'ity Ehosoa ty am'izay zay. Zay no resantsika eto am'izay hoe inona ny ilazana fa tena tsisy maharesy azy. Ko le dadany aloha zao tsisy maharesy anazy. Rehefa nyteny dadany hoe ambeny io Israela io mantsy ny zao tontolo zao de ny ambony zao tontolo zao.
reto zao tsy conscient mandeha ny tenin'andriamanitra tsy tonga saina zao na amerikana na frantsay na anglisy na alemaina sy ny maro samihafa ao zareo amin'ny otanareo hoe manatanteraka ny baikon'andriamanitra ane zareo tsisy tonga saina zareo fa ny soratra masina no miteny an'izany de io resako aminareo io tanteraka ny tenin'ny dadako iavà zay lazako anareo hoe tsy misy mahery oatran'io zany anye io ane ny tenin'andriamanitra ho a iavà hatrande manaiky azy zao tontolo zao vo baikony dia tsy maintsy mandeha zao tontolo zao ianao hoe moriady aminazy io le andriamanitra abrahama isaka sy jakoba zao mitory an'izao fampianarana zao ary tia ny zava-tsy ho vitany am'izay a izy no nitondra ny fanavotana ho an'izao tontolo zao ary naniraka ny zanany izy ahosoa ho lasa tsy manao tentsony zay miaraka aminy eo indrindra zao ny teniny ahosoa aza manao tentsony zay le ahosoa azy avetsika ny teniny hoe forsa manahoana vao mety atonga n'izany zavatra zany aminareo ary tsy miexiste aminareo mihitsy nyzany teny zany nanao inona nareo nanao inona satria raha le andriamanitra ray iavà zany na vitan'izany rehetrarehetra zany a de mazava be fa vitany dolo manapotika an'izao tontolo zao fa io dada iavà io moa naniraka ny zanany de ato amin'ity zanany ity zany misy ny fahefana sy ny rehetra zao satria nalefa tao amin'ny dolo ny zava-rehetra ary alefa makaty am'izay ady azandry ny zany satria za zao no mitory anazy am'izay a satria tonga ny farany zany ma tonga ty teny ty aparitaka manerana zao tontolo zao a tonga ty antranonao aty satria tonga ny farany jaona toko favalo andiny faefatra ambiny folo jereo ange ty teny ty jaona 8:14 io le teny le zanak'andriamanitra mariny io iahosoana malika anao taminy hoe jaona 8:11 zafady indrindra fa tsy 8:14 jaona 8:11 ary hoy izy tsy misy tompoko de hoy iahosoa zao koa de tsy manameriko anao mandehana ary am'izao sisy izao de aza manota intsony ataotsika ingeza-be mihitsy am'izao sisy izao a de aza manota intsony dao ny atao tsy eklika misy ty a de ampijirevana atsika ny tokantrano hoe zao ny tenyio zanak'andriamanitra io a jerevo am'izay le izy ary ho atsika rehetra totokontrano zao le izy zao tisy ty ho atsika rehetra vakeo nge ty teny ty ary am'izao sisy izao a ataotsika menamena de aza manota intsony io ary am'izao sisy zao de aza manota intsony io le teny le zanak'andriamanitra io hoe aza manota intsony ianao nareo olombelo ihany ary mahafantatra fa zatra tsy possible mihitsy ny zany kanefa ny de possible satria izy ny tompony hery sy ny fahefana ary marina be ny tena hoe tsy possible zany satria maninona aiza tokoa moa ny apossible zanako nareo nge zatra eo ambany fahefany devoly raha ny olo ambany fahefany devoly zany tsy ho afaka mifahotana novinoviny zany ola jevatsilo amafisina zay teny zay a ao am' jaona toko fadimy a ilazako aminareo hoe mba mitsangana zay andriamanitra amina vitanyity meo anay ny anarany fa miara itenareo fa tsy possible mihitsy io kanefany zay le izy zay le andriamanitra ny zay ady na vitan'zany izy ary eto amin'ny fahatry madagasikara efa 2000 ny afaka mifahotana ary tsy mahay manota intsony eto no ny herin'io andriamanitra io no ny heriny zany iavà sy ahosoa zany ary zay le azaveko aminareo hoe raha io manala ny fahotana io azy ary vitany a tsy manota intsony ny olona fiza ny tompon'le fahotana zay le antanitsika aminareo hoe iza ny tompon'ny fahotana fa matoa zany le olona afaka tamin'io fahotana io a resy le nampanota anazy fiza le mpampanota fa izay le resy iza le mpampanota fa izay le resy a de lazaina aminao a tsy iza le mpampanota fa devoly satria izy ny mpanota hatrany voalohany ary zay miaraka aminy de mpanota ka matoa afaka fahotana ny olona resy ny devoly ary tsy misy forsa ambony ny devoly zany eto fa ny herin'ny devoly daholo io milalao aminareo andriamanitra sy izy rehetrarehetra io zany no mahatonga anareo tsisy afaka mifahotana fa rehefa tonga am'izay iahosoazy etorizy ady afaka fahotana ny olona sy ny alina omena anareo a tonga eto le tompon'ny lanitra ny lanitra sy tompon'ny tany sy ny lanitra tonga eto izy zany mahatonga le fanafana ny fahotana afaka satria tonga le tena tompon'ny lanitra ny lanitra tompon'ny lanitra ambony sy ny tany ambany de ny lanitra ny lanitra ny ambony any tsy tany masina try de ambony lanitra ambony lanitra any izy zao ny fampianarana zao tonga zao izy zao tonga zao iahosoa zao tonga zao a tsy le dada malala iavà
voninahitra anazy mianaka mandrakizay. Dao antsika ary hijery ty Jaona 5 7:7. Rehefa afaka izany de hitany Jesosy atao ikanjany tempoly raha lehilahy ka izy taminy, ino efa sitrany ianao aza manota intsony fandraho anjoanao zay ratsy noho teo. Mbola mivena indray le terme hoe aza manota intsony. Dao indray aloha soratantsika indray ty, averina aminao indray toko hafa indray io averintsika fandraho indray ty toko ty, mba ho tadidinao tsara mihitsiny hoe nanindry mihitsy ny Jesosy hoe aza manota intsony indreo natao mihitsy zay teny zay donc hoe soratantsika indray hoe teny fandroa nataony tamin'ny lehilahy marary ny parasisa indray tya indro efa leotsika volomparasy, indro efa sitrany ianao aza manota intsony. De ataontsika volomparasy fandraho anjoanao zay ratsy nohony teo. Rehefa tsy teo ratsy nohony teo zany de mba mialamy io fahotany eo amizay fa miratsy angenao ivakitsika io aza manota intsony no teny Jesosy fa raha mbola manota anao de mimana fa miratsy hatrany anao. Jereva lalakalenareo rehetrarehetra amizay tsy miratsy ve ny lalanao io zao, satria ny olona mpanota zany angika avy amin'ny devoly izay rehetra manota de avy amin'ny devoly. Dao raha vaketsika amizay izy ka matonao zany afaka resy ny devoly ka tsisy maresy devoly fa tsy anankiray any eto de lay nanamboatra anazy atsisa ny nanamboatra anazy fa Jesosy ka rehefa nivadika izy de niteny nariny de io mamono olo io nazerany avy any ambony tany, ka rehefa nazerany de io mamono olona mampijaly olona io izy de ataon'le devoly manota tsy akijanony ianareo de io mahazo anareo. Teny eo ambany ny fahefany devoly ange nareo mpanota io ka matoa zany nareo afaka fahotana azany zao torina zao tonga ilay mahery, tonga ilay maresy devoly ary tonga ilay mpandrava devoly Jesosy anarany ary dada Iavaly dada tompon'izao teny zao ary efa naniraka ny ziady izy zao hitanareo zao io lay ziady anyrany Iava hanavitra anareo. Aza matahotra intsony, aza matahotra intsony, tonga mpanavitra anareo fa hita maso ange zany anjanareo zany miditra ho anareo nipetan-dranomasina midira ho am'izao fanafana lehibe zao. Donc vakitsika tena Andriamanitra hoe zay mpanota de avy any amin'ny devoly, tena mampahalehibe nge zany aloha vakitsika ny tena Andriamanitra ao Jaona 1:7 Jaona 1:7 fahavalo, Jaona 1:7 fahavalo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zao izay rehetra manota de avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatrany voalohany fa izao kosa nefa ny sony zanak'Andriamanitra de andravany asan'ny devoly. Zay no matao hoe ziady zanak'Andriamanitra zanakany dada Iava zandriny Jesosy andravany devoly satria na ny tena ataony devoly ny tena ataony de zao mampanota olona. Zay rehetra manota de avy any amin'ny devoly, zany hoe zanaka devoly daholo mpanota rehetrarehetra io de zany mahatonga an'ireo tsy afaka amin'io. Inona ny antony? Rehefa nanota le razamben'ny olombelona teo hoe ady masaiva, zay moa no tena izy mivady reny ady masaiva hoe ada masaiva ozy ny olona fa ady masaiva ny tena anaran'izy. Rehefa nanota izy mivady reo de nisaraka tamin'Andriamanitra ary ny nampanota anazy de ny devoly ary nanomboka teo rehefa nisaraka taminazy Andriamanitra de nanjaka ny devoly de io nareo io. Zay na tonga ny Jesosy namonjy an'le fanahynareo fa nampianarim-piny hoe le fanahy no angeno votana, le fanahy angeno votana aminareo amonjy fanahy io Jesosy io. Zay mbola jerevantsika hoe inona marina moa ny tena nivonjen'io Andriamanitra io taminareo olombelona. Zay ny lesonatsika manaraka zay hoe inona marina le tena nivonjena taminareo. Ity nofinareo ty sa inona? No jerevantsika zay lesona zay manaraka zany zay. Hoe inona marina ny tena nivonjen'io Andriamanitra io na io Jesosy taminareo lesonatsika manaraka zay. Fa izao kosa nefa izy hoe ny devoly zany izay namono ny olona de tsy nisy afaka atao tsony ny olona fa tena nampaoriana ary jereo nge ianao ianao zao mihaino anazy mijery anay io manota foana tsy akijanona fa vao nanomboka ny ianao ty teny sy fampianarany ty anao de enonao am'izay hoe ohatra manomboka tsy mahay manota nge zahay ary marina mihitsy zany. Rehefa ianao no miaraka amin'io Andriamanitra marina io na ianao raha mavita amin'ny teny olona hoe oka zay ny adalana aleo iaraka am'le Andriamanitra marina am'izay. Atsy izy le Andriamanitra marina fa Jesosy io le Andriamanitra marina io Jesosy no anarany ary zay ry entsonina atsika am'izao tsika miteny zao hoe manatona ny Jesosy
manatona ny Ahosoa fa izy ny tompony zao fahendrena sy fanavotana lehibe zao de zao zatra mahafinaritra zao antsoy ianao satria izy tonga andrava-devoly izy araka ny ten'Andriamanitra hoe fa izao ny sehoany zanak'Andriamanitra de andrava ny asana devoly handravandreo devoly eo ny dikan'izay sy ny asany hanapotika anazy ka tsy misy manana force afa-tsy Ahosoa ary efa tonga eto ny zandriny Ahosoa ziady hanavitra anareo satria za mitory any Ahosoa hanavitra anareo olombelona rehetrarehetra am'ty tany ty zay noforonony dada Iavasy Ahosoa tonga ziady monjy anareo tonga ziady monjy anareo hanavitra anareo hanala anareo anatin'io devoly miazona anareo mahatonga anareo tsy manota mahatonga anareo manota lava moa zafady ho avotanareo mba tsy ho anota intsony avotana ianareo mba tsy ho mpanota intsony tonga eo aminareo ny forsa satria ny devoly mihitsy nge ty esorona aminao esorona mpianatana ny devoly ianao iza ny olombelona mahay miady amin'ny devoly ary tsy possible zany porofony zany ianao mpanota lava tsy akijany io reny zao le zava-do satria ohatra noho ny am'le devoly mangezan'ny olona de vao maheno le olona hoe Ahosoa manala ny fahotana manala ny fahotana de tezitra izy reny zao le asan'ny devoly mamely ny olona rehetrarehetra reny le ho avotany ziady reny hoe aza manao an'izany andao iainao ny Ahosoa fa ny devoly no manahaka anareo tsy hainao zao fampianarana zao satria rava izy lasa tsy manota intsony nareo ary matoy ianao zany lasa tsy manota intsony rava ny devoly tsy manana ny fahefananao tsony ny devoly satria ny devoly no mampahory an'izao tontolo zao avy any amin'ny devoly daoly io fahoriana manjonareo olombelona io fa rehefa tonga kosa ny Ahosoa zao entiny ziady azy ao de afaka ny olona ny fahotana anjaranao zay miditra satria mahita n'lay tompony hery ianao hoe tsisy herina fahefana afaka miady amin'ny Ahosoa na afaka manohitra ny Ahosoa na afaka mandona amin'ny Ahosoa tsisy herina fahefana afaka miady amin'ny ziady tahaka ny tao amin'ny Ahosoa satria za mato tonga ety de anao ny asany ary izy zao sy loko tena zao satria miatsarany zao toriana zao satria ziady de tonga andrava n'le devoly mampijaly sy mamono anareo handrava an'ireo ny dia ziady tahaka ny Ahosoa nandrava azy teo amin'ny fijaliana de afaka tamin'ny fahotana ny olona zay miaraka aminy ka tsy mahay manota intsony rava ny devoly ny dikan'izay rava ny hery miazona anty tany ty ny dikan'izay rava ny hery miazona zao tontolo zao rava ny Ahosoa rehefa tonga koa ziady zany afaka ny fahotana ny olona satria ny raha ny Ahosoa izy de tonga Ahosoa ny dikan'izay rava koa ny hery rehetra zay miazona zao tontolo zao rava ny devoly rava ny satana zay miazona sy mangetra zao tontolo zao anjaranao am'izay manatona ny Ahosoa amin'ny alalan'ny fanatonanao ny ziady satria ziady no mireprezente anazy eto na misolotena anazy eto zay na tonga le anarana hoe ambassadeur ny Ahosoa ziady zay ny famarahana ny teniko tsy misy herina fahefana satria maninona rava ny devoly potika ny volaniny raha nandrahoany devoly tao anatin'ny volany io foana ianao ny endasiny tamin'ny afo mirehitra mihitsiny amin'ny adalana sy ny faharatsiana sy ny abibiana maro samihafa nataonao androany vaky le volany androany de miporitsaka atao am'izao ianao miporitsamy voaka atao am'izay andao anatona ny Ahosoa efa tonga ny fandravana ny devoly zao satria le fahotana no tena mamely ny olona ary ny devoly de zao ny ataony mampanao ratsy olona mampijangajanga mampanao ny fijejojoana sy ny fahadalana maro samihafa mampanompo sampy ary tena tonga hatrany amin'ny famonon'olona manao sorona sy ny maro samihafa tena asana devoly mihitsy zany nateo asana devoly zany hatrany am'ireny mazy reny asana devoly zany avy any amin'ny devoly zany tsy misy hoe mazy noir sy mazy blanc rehefa mazy de mazy ozy ny sasany avy any itinga mazy blanc fa tsy mazy noir fa olona ahoana koa zany rehefa ota de ota fa tsy misy hoe ota kely sy ota be zany amo zany de fampianarana antsika hoe tandre moa vao fitapetaka ny saroatran'izany fa aza mety tram'izany ary zay ny lazana amitsika hoe tsy misy zany hoe Ahosoa zany manao satria mantsisy nanao le fahagagana hoe manasitrana olona nanova ny rano divay
nanao an'izao nanovany mofo tonga nanovany ino moa ny azan-drano sy ny mofo ho lasa voky ny olona dimy telo arivo teny ambony tendrombohitra de hoe tena hoe manody ratsy ony zany tsy haiko zay eritreretra ny olona any taka ny sasa manao an'izay lazaina aminao fa tsisy an'izany satria manina izy ane no namorony izy no nahary mbola tsisy zao tontolo zao de fa nahary an'izao tontolo zao izy fa efany nanaovana an'izany fa ny devolo no manao an'izany resaka hoe kabalina sy ny ina moa le filazany olona be deabe anazy manao an'ireny fombafomba ratsy reny hoe nanjiosy koa manao an'izany ozy ka rehefa mivadika amin'Andriamanitra ve tsy hanao zahadozy manao an'izany mazisy ny karazany zany manandro misikidy zany ange fomba ratsy daholo zany e fa raha Iosoa ino nanao an'izany zavatra zany a fa efany zany mpamorona izy ka zay tiany io rehefa amin'ny teny fotsiny izy hoe ty de zay satria créateur izy Iosoa de mpamorona créateur ka maha créateur ny créateur tsy manana force extérieure izy ho anaovana an'izany fa anazy zany fahefana zany fa ny olona mbola manao an'izany kabalina sy manao an'izany moara sy ny karazany zany kosany a tsy manana force izy anazy rery de voatery maka force avy any ivelany izy a avy any amin'ny devoly iny force iny raha tsy zany hoe lasa manao an'izany mazi zany izy mazi zany sy ny fanandrona zany fa raha soatra masina ke zany reny mazi reny de le manandro eo ambony ao ary ny ato hoe manandro de mifandray am'le extraterrestre eo ambony ao a de reny ny manandro reny dikan'izay ka ny olona manao an'izany tsy mavy amin'Andriamanitra zany satria ny herin'ny Iosoa de izy rery ny manana zany taka ny ziady azy ao a de ny herin'ny Iosoa ny miaraka amin'ny ziady a tsy mila nininona maka tsy makary de ozy anao amiteny hoe komaniny izy raha nakafotaka sy ny karazana izay no mahafinaritra anazy satria koa hoe tsy maintsy mila an'izany afaka miteny fotsiny izy fa teteny am'ray lehilahy izy hoe andana mandeha makary de lasa makary lay finonona ny tiana jerevana am'ireny hoe raha tena tapenana mariny ve no masonao satria erangazy hoe mieritreritra hoe raitsika ohatra hoe inona moa zany raha trandety fotsiny de sitranao satria mety misy olona teanao an'izany de ozy aso hoe lasa anao mandeha maka anatin'ny rano ary midana mandeha any mitsapa ny finoana mihitsy izy kera am'izany hevitra zany e hainy atao ngendritra de manasitrana iny eo e fa zay lay hoe lay finoana ary Iosoa raha nanasitrana tsy mba nizesizesitra izy de zay lay mahatonga ny hoe anisan'ny sara e tonga ny olona tsy andeha anatony anazy tsony hoe raha tonga eo koa anao de mety tsy haiko zay ampanovony anao voagaky eo anao tsy mety nanasitrana tsony Iosoa fa ty fotaka de tovy amin'ny masonao de andanao mandeha anaty rano ary natao misahirana am'izay zay nitady fanasitranana atria lasa fanasitranana tadiavan'ny olona anazy fa tsy mba famonjeny tsy nety taminy le izy zay na tonga ny Iosoa miteny aza miteniteny satria ananana le fahefana ka tsy tiana hoarotina le fahefana zay fa ny olona kosany zay ampiasainy devoly a de mitady foana ny zezizesy tiavana am'izany fanasitranana zany satria izy mifandray amin'ny devoly fa zay mifandray amin'ny Iosoa zao no tenen'ny Iosoa hoe aza miteniteny rehefa misy fanasitranana ataony de hoe aza miteniteny tsy tiany ange io ny dikan'izay tsy tiany ange io resaka mizezizesy tamin'ny fanasitranana io e tsy tiany ange io e zany toanazy hoe aza miteniteny nareo zay ny tena tena amitsika am'izany manome saina de nao nge jevantsika fotsiny le teny hoe tsy azo ataony manandro sy nany manao majia hoe aviantsika kely le teny somady jerevantsika kely io zay raiky izy a zay Léviticus 19:26 Léviticus 19:26 aza homana zavatra misy raha aza manao sikidy na manandro zavatoza mihitsy any mazava-be io teny io hoe aza manao sikidy ianao na manandro lalàna zany fa tsy misy hoe io manandro foana ianao lalakalenao de manandro ianao na hoe mijery daty ianao de manandro izy moa tsy mahafantatra hoe rehefa miseho ny volana de tsinam-bolana zay ny fiteny olombelona ary rehefa makary rehefa mekely ny volana de mematy ny volana ozy ny olona maizim-bolana ozy ny olona izany tsy mahafantatra an'izany olombelona rehetra na zazakely mahafantatra hoe maizina ny volany mazava ny volany izany tsy hay an'izany zany ange lozika am'ty tany ty rehefa hitanao fa maizina ny volana de maizim-bolana izy fa tsisy adikany hoe manandro zany ny tena marina aza manao an'izany hevitra zany zay le hoe tsy maintsy anarina daholo le rehetra satria Iosoa zany tsy manao an'izany
sady tsy manano zany tsy misikily tsy manao mazia natsika le hijery toeraka hafa indray am'izay tenin'Andriamanitra zay any miandry kely vetivety aloha tsika fa hijery teny kely tsika mandra-pahitatsika anazy aloha jery kely indray tsika teny hafa indray aloha fa misy lavako anazy kely zay aloha le momba any amin'ny fanandrona ovaketsika zao ny ten'Andriamanitra amin'ny teny frantsay aloha vaketsika amin'ny teny gasy amin'ny teny frantsay am'zay ditantsika misy hoe tena teny frantsay misy le resaka mazia zany ao amin'ny 2 Chroniques 33 2 Chroniques 33 chapitre 6 zany hoe tantara faharoa toko fatelo amby telopolo andiny fahenina hoe tiany zava-doza zany ty il fit passer ses fils par le feu zany hoe alefa mandeha ao anatin'ny afo ny zanany zany dans la vallée des fils de Hinnom ao anatin'ny namoety hoe vale amin'ny teny gasy tany lemaka angambany izy zany tsika hoe tany lemaka zany zanaky Hinnom zany il observait les nuages et les serpents ary mijery ny abakabaka ery sy ny bibilava pour en tirer des pronostics mba hahafahanjareo maminany ny zavatra miseho zany ele mamotrany manao pronostika reny zany maminany ny zavatra hitranga eo il s'adonnait à la magie de tena miroboka any amy resaka magie zany tsy misy idirany hoe magie noire eto na magie blanc fa nefa magie de magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits ary miantsony le fanahy izy et qui prédisait l'avenir azay milaza ny zavatra ho avy any koa il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ary nanao zay raty teo mason'ilay Andriamanitra tsy toy izy afin de l'irriter mba hakasika anazy mba zavabe io teny io hoe tena le mazie za tsy fanao le mazie tsy misy Andriamanitra nametraka nanome lalàna anao mazie zany fa zatra tena tsy fanao zany tsy azo atao mihitsy ka za tena miteny amitsika etratra mihitsy ny hoe mba mitandrema tsara amy zatra misy sy ny atao fa tsy fanao ny zatra miady amin'Andriamanitra zay Isaïe de 6 ici toko faharoa andiny fahenina car tu as abandonné ton peuple ary de niala tamin'ny firenenao ianao la maison de Jacob lay tranon'Israely parce qu'ils sont pleins de l'Orient satria feno ny zavatra avy any atsinanana izy et a donné à la magie ary de niroboka tao anatin'ny fanaovana magie comme les Philistins zay ohatran'ireo Filistinareo zava-doza zany tsy tian'Andriamanitra mihitsy zany resaka magie fa mieritreretry ianao fa raha ny alana tsy misy azany hoe magie blanche magie noire zany fa rehefa magie de magie tsy tokony ataonao mihitsy zany novinoviana ny fahendrena zany aza miditra am'zany Galatiana 5:20 voalaza ny ten'Andriamanitra ato fa tena mialanao amin'ny magie Galatiens 5:20 deo vakeko amin'ny teny rehetrarehetra mihitsy izy amin'ny teny frantsay no amakitsika anazy Galatiens 5:20 zany Galatiens 5:20 or les œuvres de la chair sont manifestes ce sont l'impudicité l'impurité la dissolution ary ny asanofo de zao ny zava-doza rehetra mikasika ny faratsiana zany andininy faharoapolo l'idolâtrie fanompontsampy zany la magie ny fanaovana magie olona ao anatin'ny nofo eneny manao an'izany magie zany tsy misy fitenenina mihitsy eto hoe magie noire na magie blanc fa rehefa magie de magie ary zay ny tenenako hoe nieny ao asoa kosa ny fahefanany azy créateur izy amin'ny mampamorona anazy mainy zahatra rehetra azay tiany atao mety daholo aminazy
ary tsy manana tsy nifandray tamin'izy izy fa anazy daholo ny fahefana sy tiany io sy mety aminy ao fa ny olona manao mazisy manao reny kabala sy mahasamihafa reny kosany a mifandray amy zareo ambony ao mifandray amy devoly sy ny satana ny loza am'ireny zay ny loza am'ireny zany ka nanjiosy raha manao an'io a misy jiosy manao an'io mihitsiny fa mety reta mitandrema daholo fa zay zay adyary mampianatra hoe ny forsanay ato amin'ny ahosoa kosany de tsy mampiasa an'izany a tsy mila zany a tsy fandray am'izany fa ilay créateur ny tompony force iahosoana anarany zanaky dada iava azy tout le monde a été créé par lui zany hoe ny zava-rehetra de niforonona tamin'ny alalana ka raha izy tamin'ny alalana no niforonana zava-rehetra ao aminy fahefana dikazay ka ny fahefan'le mpamorona de tsy mila nininona fa zay tiany sy mahafinaritra anazy afaka miteny zay tiany izy ary afaka manao zay tiany izy a tsy azo interpréteny zany satria anazy rery force io a anasiny dadany tompony zany izy fa ny olona manao ny akoatran'zay kotsany a ny manano sy miskidy maro samihafa mifandray amy devoly reo zay le tenenako hoe aza miditra am'zany zay le iahosoatena izy a iahosoatoriny zay ady a ary ny dadamahary iaiava misaotra ny dada iava sy ahosoatsikany am'zany teny zany a manatona ny ahosoato ry am'setsika fa zany ny tena mpamonjy zany zany ny tena tompony hery sy ny fahefana zany manatona anazy voninahitra ho any dadamala iava voninahitra ho any ahosoa ary ivavatsika ny am'zany teny zany sotra betsaka dadamala iava no ny amiteninao sotra betsaka ny amin'ny asoavanao indrindra mandeha an'izao teny sy afatra izao mamaly ivavaka ny mamaly antso tonga ny fotoana ampahafantarana ny olona ambony tany ny hery sy ny fahefany lanitra zay avy any aminao dada iava fa ianao no nahary ny lanitra ny lanitra nahary ny lanitra ambony nahary ny tany ambany sy izy rehetra eo aminy asany taminao daholo zany reheretra zany asehoy ara fa tena tompony zavatra rehetra ianao asehoy fa ianao ny tompony fahefana anao daholo ny zavatra rehetrarehetra na ny tamaso any tsy tamaso ianao ny tompony saina ianao ny tompony fandidina ianao ny tompony hery sy ny tanjaka anao ny daholo ny zavatra rehetra hatrany amin'ny angovo rehetrarehetra ianao daholo ny tompony reny tsy misy manana an'ireny afa-tsy ianao rery any esorinao iny de tsisy trony ary raha verinao iny de misy indray ianao ny tompony aina sy ny hery ary ny fahefana dada malala iava ao voninahitra omeny zay ady ahanao mandrakariva mandrakizay tenao sy ahosoa ta io ny teny tena hitondra famonjena ho an'ny olona hitondra fanavotana ho an'ny olona mamaly ivavaka ary mamaly antso hitany teny rehetra ianao sambatra zay miaraka aminao sambatra zay mandre an'izao teninao izao sambatra zay mahita ny hatsaranao voninahitra anao dadamala iava ao sokafo ny sain'ny olona alala sy andre azao teny marina zao ary aseho anazy fa tena fitiavana ianao fitiavana mandrakizay sotra betsaka dadamala iava ao sotra ny amin'ny teny rehetra sy nomenao sy ny mbola omenao indray voninahitra anao mandrakizay dadamala iava amin'ny anarany ahosoa halleloia amen de zay ndre ny fiarahantsika tamin'ny androany a mirary sotsika da samy tena ahosoa ho amin'ny fampianarana manaraka andrea filomatomboka